Iray amin'ireo sekoly sy manome fampiofanana ankatoavin'ny ministera ny fampianarana ambony ny IFJ Paramed tonga amin'izao fotoana izao ny fotoana anatanterahany mpianatra ny stage araka izany dia manao antsoavo amin'ny tokony andraisan'ireo ivitoerana samihafa ireo mpianatra avy eo anivon'ny IFJ Paramed anatanteraka ny stage ny tompony andraikitra eo anivon'izany sekoly izany. Ny IFJ moa zany tompony IFJ Paramed dia manana lalam-piofanana amin'ny industrialisation, ny génie civil, ny informatique, ny tertiaire, ny agronomia ary indrindrandrindra moa ny paramedy. Ka eto ka dia tiana tsindrina mihitsy fa ny mikasika ny filera paramedy dia efa nazahoan'ny IFJ arrêté mihitsy numéro 1983/2013 avy amin'ny ministère de l'enseignement supérieur izay ara-dalàna no nazahoany azy arak'izay arrêté d'ouverture zay ka izay ngambany no ahafahany miteny fa na ny qualité de service na ny fomba fampianarana na ny qualité d'accueil sy ny qualité rehetrarehetra zay fantakin'ny fanjakana ngambany dia efa raha tsy tenenina ngambany hoe voalohany IFJ dia anisan'ireo institut privé ngamba zay manana lalam-piofanana nahazo an'izay fankatoava ara-dalàna zay ahafahan'ny IFJ misokatra ka na ny koro azy na ny taranja zany dia efa manaraka mihitsy zay ny fenitra zay napetraky ny fanjakana na ny mpampianatra azy dia efa misy ao ireo mpampianatra zadrara zay efa nandalo teo amin'ny recrutement ary tsy teo masiny IFJ fotsiny fa nisy tena mpanjakana avy any amin'ny ministère zay nafahanay nanao recruter an'ireo mpampianatra ireo nametraka hatrany amin'ny directeur pédagogique anay ka hatrany amin'ny enseignant dia na ny salle azy efa nisy descente iny maromaro natongavana ireo manam-pihafanan'ireo nijery mombamomba ny IFJ